toan'ny latsahamparatra ny voaka malagasy ary indrindra izay kandida raha nandre ny fanambarana nataony Andriamatoa Thierry Rakotonarivo filoha hevitry ny CENI izay nindraikitra ny fiadidina ny androm-panjakana CENI tamin'io andro io satria tsy te tantoerana ny filoha Thierry Rakotomanana ary nilaza fa misy doublon 1 273 141 izay mitsinjara toy izao anarana miverimberina 110 629 ary karapanondro mitovy laharana 1 162 512 tamin'ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana 10 568 400 izay 5 millions eo ihany no tonga ny fidy koa akory ny agagana fa raha ataony kajy dia 1 273 141 mita amin'ny 5 millions dia vato 25% be izao no tsy tomombana gaga izay satria ny CENI izay tokony hiaro ny asin'ny fifidianana sy ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny fifidianana indray no nandrava sy nanapotika ny asiny sy ny fahamarinana io fanapahan-kevitra io tsy ny tena zava-misy no ny anteheran'io androm-panjakana io raha nandray ny fanapahan-kevitra izy niarana hita ny fisavorovoronana teraka io fanambarana io satria ny fototry ny fanjakana mihitsy no voaozongozona ary rava tanteraka ny fifampatokisana amin'ny fifampitondrana eto amin'ny tany sy ny fanjakana eto ary dia tsy ny valim-pifidianana na ny fanapahan-kevitry ny asa intsony no resaka fa lalina kokoa satria dia ny fototry ny fanapahan-kevitry ny ACC mihitsy no rava tanteraka ary izany dia mitarika ny faharavany lanjan'ny fanapahan-kevitra io androm-panjakana io tsy ny tena zava-misy no ny anteherany io androm-panjakana io raha nandray fanapahan-kevitra izy miopapana loatra ny atambony tranga ka tsy misy lalàna azo hanamarinana azy intsony izany foto-kevitra izany dia iken'ny rehetra manerana n'izao tontolo izao mazava ho azy fa izany lesiko izany dia nanamora ny fisian'ny osoka tamin'ny fifidianana raha jerena ny zavatra niseho tany Afrika ohatra tany Malawi tany Zimbabwe dia hita fa tany amin'ireo firenena ireo dia tonga saina ary ny tany feon'ny fieritreretana hikatsaka ny fahamendrena ny mpitsara tao amin'ny fitsarana tampony ka tsy nifantoka afa-tsy tamin'ny andraikitra mba hiantohana ny fahamarinana izay ny afara tamin'ny fanafoanana ny fifidianana voafitaka tanteraka ianareo vondrona iraisam-pirenena fa dia ianareo no namantsy ny ampahany betsaka tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana mba hiantohana ny fangararana sy ny tsy fitongilanana ka eken'ny rehetra ny voka-pifidianana vokatra izany ianareo mpitondro dia manana andraikitra lehibe ametraka ny fahefanareo amin'ny legitimité tsy azo lavina fa raha miziriziry amin'izao fisavorovorona misy izao ianareo dia hiteraka krizy vaovao eto amin'ny firenena malagasy